Kofa mola volanany paikady entana indrindra hanjakan'ny politika pirenena momba ny fiahin'ny mpiarabelona nikarakara latabatra boribory ary ny fikambanana zokinay dia tsy amin'ny mpanorama Andrainarivo no nanatanterahana izany. Tsy ny politika sy ny toe-karena ihany fa ny ara-tsosialy ihany koa dia tokony omendanja raha tiana misy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ary fanohitra ny fampandrosoana firenena mihitsy aza io sehatra sosialy io araka nambarany fikambanana zokinay. Nanapa-kevitra ny karakara latabatra boribory andilian'ireo lesika amin'ny sehatra ny fiahiana mpiarabelona sy ny lara-pameana ao anaty famolavolana politika pirenena momba ny fiahiana mpiarabelona ity fikambanana zokinay ity izay nitoana ny birao irasa pirenena misahana ny asa no tanterahana teto amin'ny panorama Andrainarivo. Ngamba aloha tsara ihany manazava hoe iza zay zokinay zany. Zokinay zany dia olona fambazokonjokony ihany. Misy zanrany ihany mihoatra ny enimpolo taona zay ny akabeazany zany vitsivitsy latsaky zay fa ny tena marina dia mihoatra ny enimpolo taona efa nanana ataoko hoe kariera zany ela ihany zay dia tazy fanjakana nanandraikitra maro samy hafa dia tonga amin'izao taona izao zany zay dia mahatsiaro hoe manana didy misy zavatra ihany azonay teto mba nisy fiainana tsara ihany nanananay tamin'izay andro efa nihinana izay dia mahatsiaro zay fa manana didy mba hanome hevitra raha zao tao hanampy mba hamazy olana mety mahazoana mentsady amin'ny firenentsika dia amin'ity zavatra ity zany efa telo taona io zay zao efa nanomboka nanika inona mba ho azo atao amin'ity fiahiana rapely ity fa dia mafy loatra ny fahitana an'ireo havatsika mahantra tsy ampy fivelomana dia mitady hevitra rehetrarehetra zany zay hoe ahoana mba hanampiana ahoana mba hampitomboany arkarena ny olona tsirairay dia zay natonga nyity fikarakarana latabatra boribory ity zay nitoana ny bureau international du travail. Nanoana ity hetsika ity ihany koa ny ministera mponina ny fiainana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy izay nanambara fa ilaina ny hevitra hipotreto entina molavolana ny politika pirenena momba ny fiahiana mpiarabelona izay lara-pameana ho an'ity ministera ity sy ho an'ny fitondram-panjakana malagasy. Misakana ozy ianao mbola tsy nananantsika ny politika fiahiana ara-tsosialy izy io voalaza teo efa nisy ihany ezaka natao tamin'ny fotoan'andro ny tany aloha nefa ny tsy tanteraka hatramin'ny farany tamin'ny taona 4 hatramin'ny taona 7 ny tena antony angambany voalohany indrindra dia ny fahasarotany ary ihany koa araka ny voalaza teo hoe mety nisy tsy fitovim-pijery satria malalaka dia malalaka ny atao hoe fiahiana ara-tsosialy. Eto izao tsika amin'izao fotoana izao dia hiezaka ameno ny banga ary araka ny voalazako teo tsy maintsy ho raisina ny hevitry ny rehetra satria ny fiahiana ara-tsosialy ilaina raha ohatra ka hiresaka fanarena pirenentsika. Ny 20 isan-jato eo ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana lalina midika zany ireo 20 isan-jato eo sarotra ihany no andraisany anjara feno sy mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mila tsinjovina zany fa olona ireo mila omena tohana mila ina an'izay voalaza zay ary zay no mahatonga anay tena mametraka ny lara-pahamehana an'ity fametrahana ny politika fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara ity. Marefo ny fiahiana mpiarabelona eto Madagasikara any ka maro amin'ireo zokiolona ny tsy mahazo fiahiana ara-tsosialy rehefa tonga eo amin'ny fotoana ny fisotroan-dronono. Ankoatra io maro ihany koa ireo zofototra ho an'ny olona tsirairay no tsy voahaja satria dia ny 20 isan-jato malagasy no miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka amin'izao fotoana izao.